Iara vavaka isika rehetra ry havana. Tsy mety mangina ny fonay ry Tompo Andriamanitra eo, raha mbola averina hoeto indray amin'ity takariva mahafinaritra ity, hihaona aminao indray amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana tanterahinay eto izao. Misaotranao izay fa Andriamanitra miala nenina aminay isan'andro ianao, ary tsapanay fa izany mitondranao anay ny tanila ty morondava amin'ny alalan'izao zaikabe izao, mba hizaranao ny tenin'ny fiainana, fa sady manitsy anay hiala ny fampianarana rehetra tsy araka ny sitraponao, ary koa mampiorona aminay amin'ny finoana, amin'ny fandraisana sy ny fankatoavana, ny fampianarana tsy misy klema avy aminao. Andre izany indray izay amin'ity takariva ity, ka dia sokafo ny fonay tsirairay Tompo, aizanay mandray izany teninao izany, ary dia mitenena aminay tokoa araka ny fombanao, fa vonoky haino izay mpanomponao. Dia mamindrafo aminay Jesosy eo, mamelany helokay. Amin'ny anaranao mpamonjy anay, anakinana izao vavaka izao, misaotra Tompo. Amen. Dia mbola hafaly miaraba antsika rehetra ry mpizaika malala, raha tafahaona mpifaliana indray amin'izao takariva izao. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho anjarantsika dia ny toroteny 12 izany, dia iarahantsika mahita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio ny toko 7. Matio ny toko 7, ovakitsika manomboka amin'ny 5:12 izany, ka mahatratra ny 1:20. Matio ny toko 7, ny 5:12 hatra amin'ny 1:20. Dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompontsika. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka, izay makao aminareo ny fitafiany ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitova izy. Ny voany no ahafantaranareo azy, manoty voaloboka amin'ny tsilo van'ny olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany ny hazo tsara rehetra dia mamoa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ry Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry zanaky ny fifoazana malala manatanteraka an'izao zaikabe fahaenina izao, ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka. Mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka. Teny fampitandremana mifono fananarana,
izay naintiny Jesosy namintina sy namaraparana, ilay toriteny malaza zay nataony teo atendrombohitra fa izay ry havana, ity afatra anjaratsika am'izao takariva izao ity. Azo ambara fa manana ny lanjany manokana ao amin'ity filazantsara ny Matio ity, ny toko 5 sy 6 ary ny 7 no izy ireo mirakitra ilay toriteny miavaka izay nataony Jesosy teo atendrombohitra araka zay fa voalaza teo. Toriteny zay namariparitany tompo tsara ny amin'ny toe-piainana na ny zotra-piainana vaovao izay iainany olona rehefa tafiditra ao amin'ny fanjakany lanitra izy tonga vahoaky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ireo zay efa niala avy amin'ny maizina ho amin'ny mazava tafafindra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Avy amin'izany toriteny malaza zany no nakana izao perikopa anjaratsika am'ty takariva ity. Ny fanontaniana mipetraka eo alohantsika am'izao tenin'Andriamanitra zao ry havana dia izao: iza marina moa no tondroina am'ty hoe mpaminany sandoka ity? Inona no fitandremana ilaina hiaina ny olon'Andriamanitra, indrindra ny zanaky ny fifoazana, manoloana izany mpaminany sandoka izany? Ary inona no ifandraisany ity perikopa anjaratsika ity amin'ny teny fanevatsika am'izao zaikabe 9 izao? Hipasoka nefa malama ihany sika raha maly ireo fanontaniana ireo, fa hatramin'ny tolakandro teo na ny lahateny na ny toriteny zay norenetsika dia samy mahakasika avokoa ny amin'izany mpaminany sandoka na faminaniana sandoka izany. Na izany nefa dia tsara ny teny averina ho fanamafisana, ho fampiorenana zay fa nozaraina tamitsika tamin'ny tolakandro iteo. Mialohan'ny hamaritatsika ny hoe mpaminany sandoka dia tsara raha-tsahivina fohy ny maha izy azy ny tena mpaminany marina. Tsy hafa izany fa ireo olona zay nosaloran'Andriamanitra fahefana mba hahafahany mampita ny hafatr'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny olona. Ny solovava an'Andriamanitra teo anivo ny vahoaky ny fanekena ka hanambara sy hitory zay reny sy zay hitany ary zay noraisiny avy tamin'i Jehova ny tena mpaminany marina. Zany hoe mpitory ny tenin'Andriamanitra, mpampita ny hafatr'Andriamanitra ny mpaminany. Miharihary zany amin'ny ampiasan'izy ireo matetika ireto fomba fiteny manaraka reto dia ny hoe izao ny lazainy Jehova, tonga tamiko ny teny Jehova, ny teny tamiko Jehova. Ireo no manambara fa mpaminany marina avy amin'ny Jehova izany mpaminany zany. Koa ny mpaminany sandoka dia manondro indrindra ireo olona miseho mpaminany, na mitonona ny tenany zany, na tondroany olona eo ny teny ny asany, nefa tsy mba avy amin'Andriamanitra velively. Tsy iraky Jesosy velively izy ireny, fa iraky Satana hamitaka sy hampivily ny olona ho any amin'ny fahaveresana. Satria ny hoe sandoka dia midika ihany koa hoe diso, tsy marina, lainga ary
vokosoka. Ary zany no itenena ny tompo aminao, itenena ny tompo amiko amity takariva ity hoe mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao anareo ny fitafiany ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitova izy. Aseho ny soratra masina mazava ry havana ny amin'ny fisiany olona izay mitondra fampianarana hafahafa ka misy fiantraikany amin'ny olon'Andriamanitra sy ny fiangonana izany. Hatrany amin'ny testamenta taloha no efa nisiany ity mpaminany sandoka ity. Raha mamaky ny Deuteronomia ny toko 7:10, ny andiny 4:10 hatramin'ny andiny 4:9 isika. Ny Jeremia toko 4:10, ny andiny 4:10. Mitoy zany taty amin'ny testamenta vaovao, ary dia narana maro samihafa no ilazany mpanoratry ny testamenta vaovao ireny mpaminany sandoka ireny, toy ny hoe mpangalatra sy jiolahy, amboadia masiaka, rara sandoka, voakilema na manatakaitra, mpandainga, lehilahy nota, ary ny hoe antikristy. Ary Jesosy sy ny apôstoly dia samy niatrika sy nanohitra ireny mpaminany sandoka ireny avokoa. Raha mandinika ny toko 7:20 amin'ny filazantsarany Matio isika ry havana, dia naveriny Jesosy impito ny teny hoe loza nareo ry mpanora-dalàna sy fariseo. Tsy Jesosy no niantso loza ireny, fa nataony ihany, fa mpitarika mandainga, mpitarbato vilamasika, sandoka izany, tsy marina izany, satria mba niteny ihany izy ireo nefa tsy nanao, ka dia mahafoy ny didin'Andriamanitra mba hitana ny fanaony olona. Ao amin'ny Matio toko 4:9 andiny 5 Jesosy dia nilaza ny vantana ihany koa hoe miheveraka mitandrema hianareo, fandrao azo ny masirasirany fariseo sy ny sadoseo. Ry hava malala isany ao amin'ny tompo, mampitandrina anao, eny mampitandrina atsika zanaky ny fifoazana. Izao tenin'Andriamanitra izao, fa tsy mbola lany taranaka ny mpaminany sandoka, fa vao maika mirongatra izay tsy izy am'izao vaninandro iainantsika izao. Manireto ny anana ny fisiany ity mpaminany sandoka ity am'izao andro iainantsika izao. Ary dia mampiasa fomba maro samihafa hamitahana ny olon'Andriamanitra. Miseho mpanao asa soa izy ireny, miseho iraka hanafaka amin'ny fahoriana, ny aretina, ny fampizalian'ny devoly, ka maro no voafitaka. Mievy tena mpitondra fiadanana tahaka ny mpaminany sandoka tamin'ny andron'ny Jeremia, milaza ho mitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny olona, ka mampanantena fiainana milamina sy mirindra, ary ny zavatsoa rehetra ilain'ny olona eto amin'ity fiainana ity, toy ny zaza, ny vola, ny harena sy ny sisa sy ny sisa. Misy mpitarika sekta sasany dia say manao dokam-barotra, ka miantsoantso hoe raha te ho afa-pahasairanana, raha te hibizina vola be, raha te hanana 4x4, andao hanaraka anay, fa ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Eny firifiry ny mpitoroteny am'izao andro izao ry havana, izay manindrahindra ny amin'ny nofy sy ny fahitana,
ireo fampamantarana maro samihafa ka tsy vitsy amintsika zanaky ny fifoazana no voasarika amin'ireny. Ampotsiny fa misy amintsika mpanatrika zay ka be eto no efa nanatrika sy ny haino ny anankiray am'ireny mpaminany sandoka ireny. Misy amintsika eto no efa nanaraka na mitahiry ny rakim-peo ny rakitsary momba ireny mpaminany sandoka ireny. Rehefa mampiofana mpiandry aho de matetika miteny aza mba mitahiry eny sedeny mpaminany sandoka ireny fa tsy tandrify ny zanaky ny fifoazana loterana izany. Hoy Jesosy, mitandrema fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka. Izay ilaina amiko sy aminao eo anolohan'ity fampitandremana asain'ny Tompo ataotsika ity ry havana, dia reto zavatra anankiroa ireto. Voalohany de ty mamantatra sy mizatoetra ny mpaminany ty izy, ny mpaminany sandoka. Mamantatra sy mizatoetra ny fiesikesehana maro miseho am'izao vaninandro iainantsika izao. Ny tenin'Andriamanitra milaza izany loatra, ry malala hoy Jaona, aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Mamantatra, mizaha toetra, izany no ilaina amintsika voalohany. Ary ny faharoa de zao, miorina tsara amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fihazonana ny harena na ny lova sarobidy avy tamin'ireo ray aman-dreny toby lehibe efatra ary ny fiainam-bavaka. Toe-tsaina sy toe-po ilaina amintsika zanaky ny fifoazana. Ny tsy halaim-panahy hianohino foana, hanaky lembenana, halaky ho resy lahatra, ny iza na iza manao toroteny marevaka. Mila mamantatra izany isika, satria baiko ny tenin'Andriamanitra no milaza izany araka zay fanambara avy tamin'ny epistiliny Jaona teo. Koa na iza mitarika fihesikesehana ara-pifoazana, ary na avy aiza izany na avy aiza, misy fanontaniana visivisy reto, tsara hitsaratsika azy, ahafahantsika mamantatra azy. Ara-tsoratra masina ve? Mifanaraka amin'ny fampianaram-pinoan'ny fiangonana ve? Ny fampianarana, ny fiainan'ilay mpitarika, izay lazaina na mitonina ho nofoazin'Andriamanitra. Fa izany no voa hafantarana azy, dia ny amin'ny fiainany, ny fampianarany, eny ny fitondran-tenany. Ara-tsoratra masina ve? Mifanaraka amin'ny fampianaram-pinoan'ny fiangonana ve? Ny vaovao mahafaly zay toriny dia anontanio fantaro tena miorina amin'ny hazo fijalian'i Kristy ve? Sa miorina amin'ny fanaovana dokam-barotra amin'ireo asa-pamantarana maro samihafa zay fanambaratsika tetsy-ambony? Ary vonina hanaiky hankatoa ny rindran-damina eo anivony firaisan'ny fifoazana toby lehibe efatra ve? Izany olona izany ka manaiky ny fitaizana mba amin'ny fizahan-toetra atao aminy. Koa tandremo ry havana, ny hanao rapa-dango fotsiny, tandremo ny isidokany mena amin'ny ravoravo zay fanambara teto, fa mila mahazo valiny, valiteny mahafapo avy amin'ireo fanontaniana ireo isika, mba hamantaranao na sandoka izy na tena
avy amin'Andriamanitra tokoa. Afa-tsy izany dia mahaiza koa mamantatra sy mizaha toetra ny fanahy miasa ao aminao. Matetika mantsy isika raha voasaina ny hoe mpaminandro sandoka dia mijery lavitra, mieritreritra ny hafa. Fa androany isika dia saina mamantatra ny tenanao, mamantatra ny tenako. Sao dia mitandrema hoy ny tompo, fandrao voafitaky ny mpaminandro sandoka. Tsarovo ry havana, fa raha tsy mitandrina tsara izao sianao dia mety ho niraina ny roa amitsika mpamonjy zaika be ireto no ho tonga mpaminandro sandoka, mpitoroteny tsisy no ny hafanampo diso toerana. Ny hafanampo dia mila fehezina ry havana mba tsy hiborioka, hivily lalana am'izay tsy izy. Mahavarina fa dia misy amin'ny zanaky ny fifoazana no mampianatra fa ny metimety kokoa amin'ny fotoana ivavahana ony dia ny eo anelanelany amin'ny 12 alina hatramin'ny 3 ora maraina. Fa rehefa amin'izany fotoana izany no mivavaka dia akary ny anjely avy hatrany any an-danitra ny vavaka. Fampianarana sandoka izany, fampianarana tsy izy izany, fa misy mpiandry mampianatra, mitaiza ny ondry andrasany ny amin'izany. Ary somary mahavariana ihany ndray mandeha raha mba namonjy fotoam-bavaka maraina tamin'ny fiangonana anankiray, dia gagagaga ihany ny tena. Fa rehefa vita ny fotoam-bavaka dia misy olona vitsivitsy mandoalika mivavaka eto amin'ny fandoalefan'ny mpandray. Dia mba nanontany zanak'ampelezana anankiray aho tamin'izay hoe fa inona no anton'izao, midika inona zao? Dia hoy ilay nanontaniana hoe rehefa atao eo hono ny vavaka dia mahazo valiny haingana, toy ny milaza fa eo no misy réseau sarasara kokoa rehefa ivavaka. Fampianarana diso izany, fampianarana tsy araka ny soratra masiny izany, fa mivantana kokoa hono ny vavaka rehefa atao eo. Izany rehetra izany mila hitandrematsika mba tsy ho hafa ihany no heveritsika fa manao fampianarana sandoka na tsy izy, fa na isika koa raha tsy mitandrina dia ho latsaka amin'izany. Ry mpizaika malala, miteny aminao ny faneva amin'ity zaika be fahenina ity. Fantatro izay noako, fizoroana vavolombelona nataon'ny Paoly izany. Sahy miteny izy, sahy mizoro vavolombelona izy, satria azony antoka fa ny fizalian'ny Kristy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty no vato fehizoro ny finoany Paoly. Fantany tsara zany ka azarainy amin'ny Timoty zanany ara-panahy hoe fantatro izay inoako. Fa hatraiza kosa ny fahafantaranao mpizaika, hatraiza ny fahafoanao antoka izay inonao mba tsy ho mora voafitaky ny mpaminandro sandoka ianao. Fa izay miorina tsara sy mahazo antoka izay inoany ihany no tsy ho voahozongozona eo anolohan'ny fifofofofony rivo-pampianarana maro samihafa
am'izao andro iainantsika izao. Ny zanaky ny fifoazana miorina amin'ny finoana no mahay mandray izao fampitandremana atolotr'i Jesosy eto izao. Zay tsy vita ny ezaka ataonao maha olombelona anao, araka ny fampianarany reresitsika tamin'ny maraina, satria ady tsara ny finoana izany, fa mifototra indrindra amin'ny fankatoavanao, amin'ny fankatoavako ny tenin'Andriamanitra. Fa aoka ho pakatony teny ianareo, hoy ny epistiliny Jakoba, fa aza piaino fotsiny ihany ka hamitaka ny tenanareo. Ary tsarovy ry mpizaika malala, fa ny mahazanaky ny fifoazana anao, dia ianao manome toerana sy lanja eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainam-panompoanao, ireo lova sarobidy, ireo harem-pahasoavana sarobidy, izay napetraky ny ireo ray aman-dreny avy amin'ny toby lehibe efatra, izay fa nampianarina antsika teto amin'ity zaikabe ity. Aza mihambo zanaky ny fifoazana raha tsy nahatahiry ireo lova ireo. Aza miseho zanaky ny fifoazana rehefa nanary zany harem-pahasoavana izany. Fa ity zaikabe ity dia mitaona antsika hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Mitaona antsika hitahiry sy hiazona mafy izany harem-pahasoavana navelan'ireo ray aman-dreny ireo izany. Ny mampalahelo mantsy dia izao, na dia natsoin'Andriamanitra sy nitendreny handova harem-pahasoavana avy amin'ny ray aman-dreny aza ny zanaka, dia hita fa misy zanaka sasany tsy miraharaha lova, misy zanaka sasany mpandany ihany no azony atao, ary manao tsinotsinona ny lova izay nomena azy. Ho sanatiavina amintsika zanaky ny fifoazana Loterana ane izany mpiriavana. Feno lakolosy fanairana atsika hijoro sy hiaina amin'ny mahatena zanaky ny fifoazana atsika ry havana. Ny fisian'ny mpaminandro sandoka, ny firongatry izany amin'izao vaninandro misy atsika izao. Fizahan-toetra atsika zanaky ny fifoazana izany, raha mbola tena mahazoro tokoa isika, ary engane hahazoro tokoa isika, ka hiorina tsara amin'ny finoana, hanana fiainam-bavaka, fahonoana tena, fifankatiavana eo amin'ny samy zanaky ny fifoazana, fa izany no marika ahafantarana fa mpianatry Kristy isika. Ary tadidio fa ady tsara ny finoana izany, ka mila mitafy ireo fitaovana avy amin'Andriamanitra isika, ireo fiadiana avy amin'Andriamanitra isika, mba ahafahasika miazona ny fandresena izay fa vitan'i Kristy ho isika. Koa mahireza fa hataon'i Kristy manoatra noho ny mpandresy isika, satria efa nandresy ho antsika izy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra haharitra mandrakizay. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina ho amintsika rehetra ne anio ka ho mandrakizay. Amen.